Ny aflohan'ny antoko antoko ny fivoaran'ny malagasy na ny FIMA Andriamato Serge Jovial no vahintsika amin'ity atoandro ity miarabanao toko. Miarabanareo mpanao gazety miaraban'ny teknisianina rehetra, miaraban'ny vakoa malagasy na tokantrano ihany koa amin'izao fiainam-pirenena somary savorivory zao ihany. Aiza hoaiza ny toerana misy ny FIMA amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao, efa maromaro ihany ireo azo lazainy fa exilé politika no efa tonga teto. Andriamato Serge Jovial ve isany tafiditra anatin'izay exilé politique zay raha hoe any ivelany? Za aloha tsy exilé politique, za mivezivezy eo Madagasikara, vo avy tany mihitsy tsy ela zay ary mbola iverina any mihitsy arakaraky ny toedrara misy eo ihany io. Tsy exilé politique aloha, aiza hoaiza ny FIMA zay fanontanianao tô, zavatra tsotra aloha, vao nanomboka ity crise ity na talohan'io crise io de efa nanao hevitra foana ny FIMA. Mbola talohan'le 25 septembre zany efa nanao hevitra hoe tandremo ty zavatra ty, tandremo ty fiainam-bahoaka ty, tandremo ty fahoriam-bahoaka ty, karazan'nisy hoe karazan'ny signal rouge zany napetraka tamin'izany fotoana zany. De tonga moa le 25 ny reny fidinana an-dalambe nataon'ny GNZ sy ny mpianatra reny ny tanora, de mbola nanao hevitra isan'andro ihany ny tena, ary rehefa nisy ny fandraisany miaramila ny fahefana de mbola naneo hevitra ihany koa, tsy mitsahatra maneho hevitra. Misy ihany koa zay manoro hevitra ndreo ihany koa zay, nisy ny solotenan'ny antoky ihany koa ny raisin'izy ireo isaorana azy ireo zany, satria mandray fitondrana mora ho ao fa mi-exercer le pouvoir c'est difficile, sarotra no mitondra an'izany fitondrana zany. Ka zay no mila fahamatorana sy fahamalinana tsara amin'izao vaninandro iainantsika zao. Eo amin'le hoe toerana misy an'ireo hoe mpitolona tamin'izany, tsy hoe hitady seza zay mihitsy nambaran'ireo tanora raha nanao ny fitakiny iny, sady ty ihany koa de olana ara-tsosialy ny aingany fa tsy olana ara-politika toy ny mahazatra teo aloha hoe fifanandrinana teo amina olon-droa ka nitarika fidinana an-dalambe le teny amin'ny mpanohatra nanongana leo amin'ny fitondrana. Fa amin'izao fotoana izao raha ny fahitan'ny antoko FIMA miazakazaka makaiza le mpitolona, miazakazaka makaiza ihany koa ireo azo lazaina fa hoe mpanao politika nitaingina an'ilay tolona zay nataon'ny tanora. Ny fitondrasana ny angako azy voalohany aloha, ny fitondrasana ny raharam-pirenena de tsy hoentina amin'ny fo fotsiny fa hoentina amin'ny saina. Ny zavatra teneniko fotsiny de zao hoe ireo tanora ireo ny fototra nahitana n'izao fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao, satria efa leo zay le tenenao teo hoe le sosialim-bahoaka mihitsy no efa nipotika na tonga azy ireo niakapeo, satria efa nanao daholo hoe mpanao politika teo aloha teo nidina an-dalambe hitantsika tamin'ireny C11 reny tsy nahomby zany, fa ny tanora mihitsy zany tsy niemitra. Nefa amin'izao fotoana zao zavatra hitantsika tsy hita sehatra ireo tanora, enona ve ireo feon'ireo tanora ireo hoe inona mba ny hevitra izy ireo, fa lasa politisianina indray miverina indray le fomba fanao amin'ilay politisianina. Ny mpanao politika indray maneho hevitra gauche à droite, mpanao politika indray mandeha eny amin'ny atsika hoe QG an'ireo le directeur militaire zany manao ny zavatra rehetra afaka hitondrasana an'ilay firenena. Mahatsapa aloha andro any raha anao mametraka an'izay fanontaniana zay hoe mahatsapa fa nailika ireo tanora izay fototra nahitana ny fanovana izay misy eto amin'ny firenena. De tiako tenenina amin'izay koa ny rehetrarehetra lasa populisme le zavatra ho eo, ny rehetrarehetra de miteny hoe ny sosialim-bahoaka. Mba fantatritsika ve inona ny atao hoe sosialim-bahoaka? Anome menaka indray ve? Anome vary indray ve? Zay ve le sosialim-bahoaka tadiavintsika? Sosialim-bahoaka ane de programme ray hoentina anatsara ny fiainam-bahoaka. Inona ny atao zay le sosialim-bahoaka? Eo amin'ny resaka fampianarana. Inona ny atao? Eo amin'ny resaka fahasalamana, eo ministère fahasalamana sy ny karazany zany ny atao hoe sosialim-bahoaka. Fa misy ny aide d'urgence, zany hoe efa tsy mihinan-kanina ny olona dia mena zavatra ohatra fanampiana, fa tsy reny foana zany no atao hoe sosialim-bahoaka, fa tsy reny foana zany ny matona hoe tsy maintsy averina indray, de tsisy vahaolana maharitra sy fototra mijoro tsara zany eo amin'ilay firenena. Kaoka ho fantatritsika tsara ny atao hoe sosialim-bahoaka, ary fantatritsika azavaina amin'le fiainam-bahoaka mihitsy inona le sosialim-bahoaka. Fa tsy mbola nahoatrany teo aloha ihany hoe ataondray vatsitsindro, ataondray zao reny indray mandeha tao fa avita azy ve reny anatin'ny herintaona, avita azy anatin'ny 5 taona. Le sosialim-bahoaka de le fanorenana n'le ministère am-bahoaka mihitsy
ho hisy impact eo am'le fiainan'le firenena sy fiainan'le vahoaka tsirairay aby. Ao anatin'ny sosialim-bahoaka anie ny rano sy ny jiro hoe dia ina ny politika hitondrasana n'izany zavatra zany. Ao anatin'ny sosialim-bahoaka ny fanabeazana ny teneniko teo, ny janam-bahoaka ve dia mianatra amin'ny sekoly rehetrarehetra afaka mampianatra ny zanaka ny ve ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny sosialim-bahoaka ny fahasalamana, afaka mitsabo tena araky ny tokony ho izy ve tsika, afaka ny fenitra araky ny tokony ho izy eo amin'ilay firenena. Zany ny sosialim-bahoaka. Aoka tsika tsy ho diso amin'le resaka hoe sosialim-bahoaka. Ary aza ilika satria ireo tanora ireo manana hevitra ireo matoa nandeha ny tokona, nandeha teny an-dalambe niaritra ny gaz lacrymogène, nisy ny namoiny ainy, misy ny faty tao. Aza ilika izy ireo. Aleo izy au centre, au niveau an centre de décision mihitsy. Tsy hita izy nanomboka tamin'ny andraisana ny fahefana tamin'ny directeur militaire tsy hita mihitsy. Zany hoe mendrika ny hoe omena fahafana andrainjara amin'le fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena ve ireo tanora ireo zany ny fahitany antoko afima? Fahafana fitantana zay le teneniko tao, fitondrasana ny raharaha-pirenena mila expérience, mila connaissance, mila fahaiza manao, mila enona. Tokony asiana karazana hoe inona moa ty commission kely zany, commission ivondrona n'ireo tanora ireo mba ahafahana izy ireo manara-masy dia zany décision zay ho raisiny hoe zao ny ataontsika, zao ny ataontsika, mba manoro hevitra ihany koa, mba maneho ny hevitrany hoe zao anie ny zavatra tadiavinay, zao anie ny zavatra tadiavinay, le filana mba tsy ho disotsika. Fa ny tanora afaka mandray andraikitra ny tanora amin'ny lafiny rehetra ane, fa tsy hoe eo amin'le poste foana no eritreretintsika manko rehefa mampandray ny tanora dia eo amin'le resaka poste. Resaka poste zany mila fahaizana manokana zany, surtout amin'izao firenena latsaka katerina zao. Mila expérience zany hoa, misy fahaiza manao manokana, tsy fahaiza manao eo atoerana ihany fa fahaiza manao international, surtout fahaiza manao international. Aza hoentina amin'ny resaka populisme le izy hoe zao ndray ny mo malaza, zao ndray ny teny malaza dia resitsika any le izy. Zay le populisme dia zay foana ny zavatra nentina tamin'ity firenena ity. Zany le populisme zany nefa nisy nanomboka tamin'ny roa roa arivo mialatsiny mino fotsiny ihany. Zay le populisme. Tonga indray tsika tamin'ny 2009 ny fitiavana lehibe indrindra. Tonga indray tsika zao dia populisme mo hafa indray. Dia diso fanantenana foana le vahoaka, diso fanantenana foana le fomba fitantanana le firenena tsy mandeha araky ny tokony ho izy. Zay efa niteneniko voanandray fahefana ny directeur militaire dia efa niteneniko hoe misy zavatra roa tsy maintsy apetraka, aingana dia aingana. Inona le plan anareo andraisana an'ity zavatra ity, fa matoa nanonona ny roa taona ianareo misy antony eo. Matoa ianareo nanonona an'izay roa taona zay, inona ny zavatra ataonareo mandritra an'izay roa taona zay, inona ary le plan i-convaincre andresena lahatra ny vahoaka malagasy, andresena lahatra ny iraisam-pirenena, itondrasana an'le firenena, faideroute itondrasana an'le firenena. Inona ny zavatra ataonareo satria amintsika amin'ny teny zao mbola miaina ao anatin'le budget 2025 tsika. Fa ny loi de finance initiale 2026 efa tokony ho eritreretina sy apetraka. Inona ny zavatra atao? Zany anie le fitondrasana le firenena. Averintsika foana. Gouverner c'est prévoir. Donc tsy maintsy jerevantsika dian'izao zany zavatra zany. Hitantsika ny zavatra ny seho omaly, ny sanction internationale manomboka ho tonga sy ny karazana. Ino le plan efa niteneniko? Satria io zavatra io section io plan tsy maintsy ho tonga io resaka fanasaziana resam-pirenena io, satria io tsy maintsy ho tonga, tsy maintsy première annonce aloha zay, satria ny andro oloana nandritra ny andro vitsivitsy hoe inona ny zavatra plan apetraky ny reto militaire reto, inona ny zavatra eto sur le table. Tsy nisy zay zavatra zay dia tsy maintsy, satria ny convention internationale io dia tsy maintsy mitotona aloha. Eo amin'izay nahaizana fahaiza manao. Ahoana amin'izay ny analantsika nyty resaka sanction internationale ity. Inona ny discussion ho antametsika, inona le projet ho etsika, inona le faideroute andresetsika lahatra ny reto. Mandresy lahatra ny vahoaka ao anatiny tsika fa mandresy lahatra andreo ihany koa, satria aza dino fa 500 isan-jato ny budget tsika mbola miankina amin'ny any ivelany. Misy miteny hoe manao mobilisation ressources interne, misy ny ressources interne fa mbola mobilisation io mbola maharitraritra. Zay zavatra zay tokony jerevantsika daholo, tsy jerevana sarosaromana fotsiny hoe ho azy le fitondrana. Mora mandray an'le fitondrana fa sarotra mi-exercer an'le pouvoir.
eo amin'ny idirantsika zay resaka fifandraisana iraisam-pirenena zay manoloan'izao olana misy eto Madagasikara zao, fa le olana ara-tsosialy ny tiako idirana voalohany. Raha mipetraka ary zany ilay sata amin'ny fitantanana ny firenena, raha mivoaka amin'ny fomba ofisialy le izy, firafitry ny gouvernemanta sy ny fomba reo rafi-panjakana misy amin'ity fitondrana teteza mita zay ho tantanin'ny miaramila ity, fa hitany antoko afima iopanaiza le lafiny ara-tsosialy zany mena departemanta firy, sa hoe atambatra departemanta anankiray ny hoe fiahina ny lafiny ara-tsosialy, mitambatra ao ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fijerena mahaolona, sa hoe amena sivily ihany koa. Tsy azo atambatra zany département social zany, tsy azo atambatra zany satria ministère social betsaka. Raha hitanao koa hoe éducation sy ny fahasalamana ve dia afaka atambatrinao? Tsy afaka zany. Fampianarana sy ny fitsaboana sy ny karazany tsy afaka atambatra zany. Population koa mbola ao anatin'ny département social, mbola ao anaty département social, fa allocation de budget amin'ny département social dia ny impactan'izay budget ao ministère ho fiatraikany any amin'ilay social zay ny tena zava-dehibe. Fantatritsika moa zao ina ny premier budget de l'État amintsika miteny zao amin'ny loi de finance. Rehetrarehetra na ny mpanao politika reo misy mahafantatra an'izany. Ministère des finances et budget ny premier budget de l'État. Ina ny tadiavan'ny ministère ny finance et budget presque 1200 milliards d'ariary. Ina ny impact an'izany eo amin'ny fiainam-pirenena? Azotsika tsara. Eo anie le zavatra tokony apetraka sy tafatra rehetra eny, allocation budget aloha. Zay zavatra ihany indrindra. Dia inona tsy hoe allocation budget ihany, na ataonao raha tsy hainao no mitantana ny arivo ariary, fomba ataonao ahoana ary ny tantatra ny 1 milliard d'ariary. Mitovy ihany koa, akatso ny amboidepony. Fa ny tena iza le programme ataonao mihitsy amin'ny ministères sociaux isan-karazany. Inona ny zavatra ataonao amin'ny ministère de la population? Inona ny priorité ny ministère de la population? Inona au niveau ny ministère ny fahasalamam-bahoaka? Inona ny priorité au niveau ny fampianarana? Fampianarana tsy éducation nationale fa recherche scientifique ihany koa sy ny ministère de l'enseignement supérieur sy recherche scientifique. Inona ny ataonao mbola ao anatin'ny social-bahoaka ihany koa, mety tsy eritreretintsika zany ny filaminam-bahoaka, satria raha tsy milamina ny vahoaka dia tsy afaka andeha amin'ny asany sy hanao ny fiarina isan-karazany iny ampidi-bola ho aminy. Inona ny ataonao eo amin'ny resaka création d'emploi? Zany vision rehetrarehetra zany. Zany tokony ao anatin'le charte ho atsangana. Alohantsika lasa miprécipité loatra manko. Atsangana aloha, ataovy daholo aloha le charte sy ny karazany. Apetrao daholo aloha ny feuille de route isan-karazany hoentsika narenana le firenena sy ny karazany amin'izao crise, amin'izao période mandritra ny roa taona zao. Satria raha tsisy an'izay tsika, hitombo foana ny sanction internationale. Dia eo tsika tratran'ny gouffre ohatrany tamin'ny 2009 ihany. Dia andeha anjambany le firenena. Zay zavatra zay tokony ho apetraka voalohany indrindra. Ilay amin'ilay fametrahana izay olona izay zary zany, le firafitra mihitsy ny gouvernemanta zay tsangany eo, toy ny ahoana? Aiza ny ametrahana ny miaramila, aiza no ametrahana ny sivily ihany koa. Mety rimena tsara ny atao hoe gouvernement militario civil. Azonareo tsara, mety rimena tsara zay. Fa ny importance ao anatin'le gouvernemanta dia le compétence hiditra ao. Tsy atao resaka politicianina fotsiny izy ty zao dia efa misy zao resaka amin'izao tsy maintsy mena ny région zao zay ny ministre, tsy maintsy mena ny premier ministre, tsy maintsy aveto amin'ity faritsy ity satria efa ry ny mpitondra zany foana zany ny discussion antsika amin'izao fotoana zao ny adevitra amin'izao fotoana zao, fa tsy hoe iza le bonne personne à la bonne place, iza le manana les compétences dia za hitondra le gouvernement. Fa tsy resaka populisme manana compétence nationale very olo io, manana compétence amin'ny resaka administration publique, manana compétence amin'ny resaka engagement international sy ny karazany sy ny fifandrarahana iraisam-pirenena, manana compétence amin'ny resaka finance publique, orthodoxie financière publique. Manana an'izany ve olona aloha tendena, manana vision globale. Technicienne aloha vao politicienne, mirime reo mety ho technicienne ianao ho tendrenao, fa tsy maintsy manana notion politique ihany koa, satria ny administration fitondrasana ny raha-panjakana dia tsy maintsy misy politique.
nampandrosana toekarenanao politique économique ny atao ina politique milamiraka petraka zay aloha le ao la tête le gouvernement aza précipité manendry an'izany satria misy pression ato misy pression aroa zay aloha voalohany indrindra dia ny membre andrafitra azy koa ohatra zay ihany tsy hoe kotany ihany ty kotany afima io kotany firaisakiny io kotany fanorenana io kotany GNZ io kotany zao tsy zay ny tadiavina manana compétence à exercer an'ireo pouvoir sy hitondra an'le ministère ve ty olo ty inona ny capacitéany ahafahana mandrafitra an'le feuille de route hoentina miasa fomba ahoana ny andrefesana an'le capacitéany misy évaluation ve misy an'izao ve zany ane tokony discussion am'izao e zany tokony adevitra iainantsika rehetrarehetra fa am'izao a de miseho télé mandeha rido olo ny rehetrarehetra de atao dolo zao rehetrarehetra zao hoe tiany manana compétence tiany anay andresy lahatra misy moa mandresy lahatra ny zelizeda mihitsy hoe zay ny atolotra satria nareo anina nareo izy ty tolona nareo izy ty tsy any le resaka de lasa ohatrany 2009 any pouvoir any 2009 hatramitsika ny teny 2025 nampiala azy ane de ohatrany propagande tsy ohatrany tolona ihany ny pomba azy de niteny mihitsy hoe zay no ny tolona de ao anatin'le tolona foana zany tsika hatramin'ny oviana fa tsy ao anatin'le compétence hoe inona am'izay ny atao aiza am'izay le olona tsy lany olo manga Madagasikara mila faiza manao de teneniko ndray mila faiza surtout ny olona anatetiny gouvernement okare mba tsy efa olona efa olona efa fandimby teo foana zay ndray ihany koa no teneniny raha zareo ny nanana ny compétence zany efa tsy ohatreo io Madagasikara mialatsiny amin'ny teny an'izany ary zay ny amberiko betibety izy io tolom-bahoaka tolony fitanora fa tsy tolony mpanao politika rehefa tonga le fotoana de mpanao politika indray ve ny iberiberina fa tsy ny teknisianina sy ireo GNZ reo tokony manana fomba fijery vaovao hitondrasana le fitatana raha-raha-mpanjakana eo ihany koa le populisme andaotsika anovany zao andaotsika anova rafitra rafitra zany miainga amin'ny constitution zany teneniko aloha andrava constitution anao nefa isy charte aloha iseho io charte io nitondrasana an'le rafitra vaovao hitondrasana an'le firenena araky ny fitenin'ny directeur militaire zany de inona le constitution tsika averina inona le légitimité an'le olona anao an'le constitution fomba ahoana satria iverina amin'ny 2009 ihany io 2010 ane mbola misy débat am'izao hoe national eo amin'ny sehatra national na international hoe nahoana ny 2010 ny constitution 2010 ny manan-kery débat be zany satria ny olona tsy voafidim-bahoaka ny nampandany an'le constitution zay le zava-misy am'izao fotoana zao de zay le erreur ho ataotsika zany hoe mitady azakazaka makany am'izay ihany koa ve tsika zany am'izao roa taona le faharetan'le hoe hitondran'ity miaramila ity zany ahafahana miroso any amin'ny fifidianana sy ny hoe fametrahana lalam-panorenana vaovao voilà miazakazaka any amin'ny erreur zay efa nataotsika tamin'ny 2009 tsika zao any ny erreur nataotsika tamin'ny 2009 jerevy tsara ny fizondra raha maikamaika atsika anendry an'izao le institution rehetrarehetra sy ny karazana fa tsy le fototra iorenan'le izy zay aloha ny ajoro iazakazaka tsika efa nyteny ny directeur militaire hoe anova constitution lalam-panorenana efa nyteny an'izay izy ka lalam-panorenana ahoana aloha de iza le anova le lalam-panorenana ny olona voafidim-bahoaka ao anatin'ny charte na tiatsika zany na tsy tiatsika charte internationale de olona voafidim-bahoaka no afaka manova ny lalam-panorenana ny amiko manokana aloha tokony isy charte de transition hitondrasana ina moa ty le transition le tetezamita tokony misy an'izay charte zay avy eo io charte io no mamolavola ny fifidianana rehetra zay vo le olona voafidy ny mamolavola ny lalam-panorenana fa raha tsy zany io raha tsy ohatry zany io de mitovy am'le question na 2009 ihany satria le olona ho tonga eo mialatsiny ampanao politika ihany tena raha za tonga eo ohatra ka tsy miady amiko le lampanorenana natao na tsy miady amin'ny filany tsy hoe tsy miady amiko moa zany fa miady amin'ny filany vahoaka malagasy araky ny fahitako azy satria zany nanome ny fatokisana de tsy maintsy anova lalam-panorenana indray zay neny mila eritreretintsika gouverner se prévoir les chartes de transition mamolavola ny fomba hitondrasana ny solon-dalam-panjakana les chartes de transition amolavola ny fifidianana de eo le olona lany vo mamolavola miaraka amin'ny firaisamon'ny pirenena
miaraka amin'ny expert rehetra misy am'le firenena expert malagasy am resaka droit constitutionnel mamolavola lalam-panorenana vaovao. Zay le fahitako itondrasana le zavatra fa raha tsy zany a même erreur no ataotsika ohatrany 2009 tovy any. Fakakevitra avy amin'ny vahoaka eny fotony mihitsy fe zany. Teo aloha mantsy de hoe olombitsy no nandrafitra n'ilay lalam-panorenana fa de mifidy fotsiny ny vahoaka hoe eny sa tsy. Zay foana le zava-nisy teto. So de hoe zay le tokony lasa iverenana am'izao fotoana zao. So de ilana fakakevitra ven'ny vahoaka eny fotony mihitsy, ny vahoaka mihitsy fa tsy hoe solombavam-bahoaka no miteny le hoe zao ny lalàna mety aminay, zao ny zavatra mety angatahana ihany koa le hoe fanovana mantsy. Ka zay mihitsy ka lalam-panorenana eny de natao ho an'ny firenena. Ny firenena izy moa mahatra ny firenena na ny fanjakana de ny vahoaka. De ny lalam-panorenana zany tokony miainga avy any amin'ny vahoaka, tsosokevitry ny vahoaka. Ka zay le teneniko hoe anova lalam-panorenana anao de tsy maintsy anao concertation nationale any amin'le vahoaka, tsy maintsy enonao le feon'le vahoaka hoe inona moa ny zavatra tadiavin'le vahoaka. Zay lirazako teo hoe ny olona lany avy eo filoham-pirenena avy eo no manao an'izay concertation zay filany vahoaka zay. Betsaka ne discussion am'izao rehetrarehetra amintsika misy zao am'le lalam-panorenana. Misy mbola mitaky an'le état unitaire zay efa lany daty zany, efa tsy tokony hidirana intsony. Misy mitaky fédéralisme, misy mitaky ny autonomie de région. Ny afima manokana zao lalam-panorenana amin'ny resaka autonomie de région, io autonomie de région io, autonomie administrative, autonomie financier, autonomie politique. Zany afaka anaovana lalam-panorenana raha fetina daholo. De aiza ny sordalana hoentina na ho an'izany. Mila concertation nationale zany. Raha zany ve no atao ao anatin'io roa taona io ve ho vity zany. De ho lasa petatoko indray, atao malakilaky indray, mivorisaky ny fokotany nareo de alefaso aty amin'ny foibe ny hevitra de arafitra. Mila midina ifotony zany. Mila midina ifotony zany. Zay le resahako hoe charte de transition mametraka filaminana, mametraka an'le fiainam-bahoaka iverina amin'ny ordre constitutionnel. Roa taona zany ampy tsara zany iverenana amin'ny ordre constitutionnel le charte de transition. Inona ny zavatra priorité, inona ny zavatra atao, ahoana ny itondrasana ny raharam-panjakana. Satria efa lo le fitondrasana ny raharam-panjakana, efa cancer stade final. De diovina zany. Zay le charte de transition. De ikarakara n'le fifidianana. Amin'ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana zao. De i lalam-panorenana eo amin'izay rehefa tonga eo le mpitondra vaovao izy no manova lalam-panorenana. Ary minoa anareo tsisy olona hitondra amin'ity Madagasikara ty tsy hanova lalam-panorenana. Satria io lalam-panorenana io efa tenenina foana fa io no problématika hatrany amin'ny voalohany. Natao petatoko na tsona daholo aingakaingana ny andrafetana an'izy io. Nalaky de nalaky ny andrafetana an'izy io. Teknisianina vitsivitsy fotsy tsy naka feom-bahoaka. Fa de zenety amin'ny sasany fotsiny natao azy. Ary eo ka ny lalàna tsy metimety amintsika ihany no atao lalam-panorenana fa lalam-panorenana iorina amin'izay ho any ho avy ny firenena. Any foana le izy. Eo amin'ny mahakasika ny fampiarana, le hoe fanovana mihitsy amin'izao fotoan'izao so de hoe diso faraisana, diso famaritra ary zany. Misy olona mivoy an'izay, manana foto-kevitra an'izay, iazakazahana be, mitady iazakazaka any amin'ny populisme ihany koa. Ireo hoe mpitolona, heverina ho mpitolona aloha zany, miazakazaka hoe ihany natao premier ministre, ihany natao an'izao, ihany natao an'izao. Zay le populisme nyteneniko teo. Tena mialatsiny aminareo fa hiditra amin'izay zavatra zay. Fantaritsika tsara amin'izao fotoana izao ary tsy ditsika tsy fantatra zany. Ny fampiasana réseaux sociaux, fampiasana zao rehetrarehetra mba hanaovana le populisme sy ny karazana ivoizana hevitra. Tsara ny mivoy hevitra mba ho fantatry ny vahoaka. Fa io efa teneniko hoe ny olona tendrena amin'izany premier ministre zany mialatsiny fa ireo directeur militaire reto nandray an'le fitondrana na izy ary raha miteny hoe tsy manana compétence amin'io zay fa mila hevitra. Dikan'izany mila entourena olona de bonne foi zareo reo. Ny ao amin'ny lafiny juridique zany, na amin'ny lafiny économique zany, amin'ny lafiny rehetra mila misy conseil tena mifototra tsara fa tsy ho vitan'izy rery reo ny ampandeha ny raharam-pirenena io. Satria tsy manana compétence amin'izany reo. Mialatsiny raha miteny an'izay. Ny miaramila de ny arme.
fa ny teknisiana zay le manana le teknika hitondrasana le zavatra ka mila ho entourena conseiller tsy mpisolelaka ihany koa sala minisy teo aloha ohatra fa conseiller mahavita azy miteny marina ary hitondra le firenena momba le premier ministre tenena to zay le izy le populisme mbola hitatsika am'izao fotoana zao misy ny mpanao politika anovan'izao tsika populisme io satria zay le teneniko teo hoe mila olona manana compétence ianao le no miteny mora fa ina ny compétence anao au niveau national ina ny compétence anao au niveau international premier ministre am'izao zay premier ministre voatendreo le no sahala aminy hoe izy ny maître du jeu satria iengageny le firenena amin'ny discussion internationale iengageny le firenena eo am'le fifampiresana ao anatiny any ane le zavatra misy am'izao fotoana zao zoena am'le motsika oa mialatsina raha iteny hoe alova rafitra io rafitra io tsy maintsy constitution rehefa nyteneniko teo le constitution le olona lany ny tokony manovan'le rafitra ina no ovainao hoe tsika aza mampanofy ny vahoaka zany hoe vitatsika io tsisy ilanan'ireo famatsim-bola avy any ivelany tsisy ilanan'ny partenariat teknika avy any ivelany tsisy ilanan'zao lainga dôly zany rehetrarehetra zany tsy maintsy tadiavitsika ny fiaraha-miasa any ivelany nositsika na ny amoana ny vokatritsika ho fotsiny azy amoana ny vokatritsika apiditra devise amoana ny vokatritsika de fa hitadiavana fiaraha-miasa any ivelany zany raha miteny fotsiny ohatra Maurice hoe tsy afaka iara-iasa aminareo zay satria mbola tsisy gouvernement anareo mbola tsisy olona voatendry voafidy ara-dalàny nareo raha miteny fotsiny ohatra ny Europa raha miteny fotsiny les États-Unis amin'ny resaka AGOA de fa firy ny asa very eo amitsika eo mbola fa fantatr'ireo olon'ireo zany fa hoe anova rafitra anovan'zao hoe aza lalaovina tsony amin'ny resaka jeu de mots finanany vahoaka malagasy fa aloha ny teknisianina ny vrai teknisianina manana n'le expérience eo atoerana sy international zay no ifampidinihana hoe iza le olona manana an'izay traikefy zay sy manana an'izay vaolana le feuille de route hoentina andesena lahatra an'ireo olon'ireo tsika manko de mieritreritra fotsiny zay le olana mieritreritra mibetsaka tsika tsy mila an'ireo fanampiana any ivelany sy ny karazan'ireo fa ngatsika mieritreritra hoe fanampiana vola fotsiny tadiavantsika ny firaisana ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany fa mikaratsika zay ny afimana de nametraka le secteur primaire natao vaindohana raha ka io famokaranao amitsika io zao irelancer vanitsika raha miteny ny olona hoe alavanianareo efa tsy afaka hoentina ty aminay tsony satria tsy afaka miara-miasa tsika de ahoana ny ataotsika de tsy voamaika tsy totokana ny toekarena zay ne le fiaraha-miasa amin'ny resam-pireneny de ny vokatra atsika mba hiroborobony ao anatiny ahondrana makany ivelany mba hananatsika toekarena miorina tsara fa tsy anafatra foana importation foana ok zay le production interne ny tokony favorisena ka iza ny olona manana capacité anao zany rehetrarehetra zany tsy moa fotsiny io de en plus n'izay misy koa ny politicianina am'izao miazakazaka manao an'izany oreo olona enareo politicianina mitady hoe mila atao aminay ny PM sy ny karaha enareo iza tsy nanana andraikitra teo amin'io firenena io de aizy io firenena io am'izao fotoana zao mialatsiny afa somary mafimafy satria efa tsy andohalika tsony ny ranombary hoa fa efa ty mitenda ty efa anepotra kelikely ny vahoaka malagasy ny hijifan'io ny vahoaka malagasy ny iantefany io zavatra io ka oka tsika tsy anofy eto fotsiny hitsangana eto fotsiny ka ny amaliko an'izay zavatra zay ary ny afatra ho am'ireo directeur militaire de ny hoe aoka ny olona manana traikefa amin'ny situation de crise ohatra zao olona manana traikefa amin'ny lafiny national sy international afaka mamondrona ny malagasy rehetra sady afaka mitondra le fiainam-bahoaka no apetraka eo amin'izany toerana zany eo amin'le mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany zany nisy an'iny fanambarana nataony teo anivony voamieran'ny ranomasimbe voamieran'ny Afrika vondrona afrikanina iny manala ny Madagasikara tsy vondronao intsony fa hitan'ny antoko afima tokony mitodika aiza indray zany ny politika ny Madagasikara amin'izao fotoana zao eo ihany koa ny resaka sadaiko mantsy tsy tokony hoe todika aiza mieritreritra dans la diplomatie mila fantatritsika zany dans la diplomatie il y a pas des amis il y a que des intérêts zay ny zavatra amin'ny diplomatie na hiala amin'ireo tsika na hitodika aiza tsika na hiala amin'ny tandrefa na hitodika amin'ny tatsinana na ty angaty tatsinanareo ty any Madagasikara fa tsy misy intérêt eo matoa hiditra ao izy zay le zavatra tokony ananatsika ao anatin'ny eritreritra sy ao anatin'ny fisainana
tsy hoe hitodika itsika na hitodika izy tsy zay le izy fa ina le diplomatie hoentsika idirako aloha le sanction efa nidirako ihany iny teo le hoe voasazytsika amin'ny union européenne sy ny sadek logika zany satria io chartan'io zavatra io zay rehefa niteneniko teo le chartan'ny union africain sy ny charte amin'ny fean'ny sadek de manameloka quoi que ce soit na inona zany ny firafitry ny fakana fanjakana tsy avy amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato efa nazavaiko ina tsy maha coup d'état ty zavatra iny satria ny vahoaka fihetsy-bahoaka nandeha ny vahoaka de ny vahoaka efa tratrany herim-pamoretana sy ny karazany de vao napino miaramila de zay efa nazavaiko iny tsy verina amin'iny ntsony fa ny charte amin'ny feandreo organisation internationale nareo de zay ihany hoe raha vao tsy lany amin'ny alalan'ny fifidianana anao de tsy maintsy voa sanctionnena aloha normal zany fa afaka ialany zany zavatra zany inona ny antony ialana azy voalohany raha manana feuille de route matotra atsika afahana mandresy lahatra reo olo reo hoe zao ny antony hitantsika reny média international rehetrarehetra depuis ny 25 septembre efa naneo ny fahorim-bahoaka efa naneo ny fijaliana tamin'ny resaka gaz lacrymogène efa naneo ny fahorim-bahoaka tamin'ny faty sy ny karazany donc afaka atao tsara tsy mihitsy miresaka amin'ireo zavatra reo inona ny zavatra ataotsika manomboka zao mandritry ny roa taona zay nitenen'ny directeur militaire inona le feuille de route ao anatin'izay zavatra zay zay koa ny tokony apetrakitsika ary tokony apetraka n'izy ireo andresena lahatra izy ireo zay aloha voalohany indrindra satria ireo feo voalohany ny sadek sy ny union africaine aloha feo voalohany hiditra ny union européenne aveo hiditra ny américaine aveo tsy maintsy isan'izay feo zay donc tokony apetraka aingana de aingana zay zavatra rehetrarehetra zay eo am'izay ny resaka diplomatie am'izay ina le diplomatie hoentsika firesana amin'ny rehetrarehetra itsika nosy tsy afaka hiteny fotsiny tsika hoe mitandrefana ihany tsika no iresaka fa tsy maintsy miresaka ihany koa mitatsinanana manana fifandraisana amin'ireo olo reo tsika diplomatie ouverte tsika fa na inona ny diplomatie ataotsika na inona ny diplomatie ataotsika fa tsy miombona amin'ny intérêt supérieur de la nation zany hoe inona le filan'le firenentsika moa par rapport amin'reto olo reto de hitovy akatso ihany amboa idepony tsy maintsy zay ihany ny afarana satria tsy misy an'ireo olo reo na hitodika mitatsinanana tsika am'izao reo tsy eritreritra ny Madagasikara zany mihitsy fa izy aloha voalohany indrindra hoe iara-iasy tsika inona moa ny intérêt-nay fa tsika ny diplomatie atsika hatramin'izay hoe tsy mieritreritra hoe inona moa ny intérêt ny Madagasikara fa hoe miara-miasa amin'reto tsika de imposer fotsiny hoe zao ny anay ny règle sy ny karazany tsy maintsy iarahany miasa de oui monsieur zay le diplomatie tsika nisy hatramin'izay fa tsy ambaka tsy afaka tsika tsy nanao mihitsy tsika zany hoe contre mesure hitanareo tsara fandresaka tamin'io ta ministre ny finance momba le TVA 20% hoentiko fotsiny zay le TVA 20% amin'ny resaka intérêt any resaka findramam-bola ny teny ministre ny finance hoe ka io ny imposé ny FMI gagabe ny tena miara-miasa amin'ny FMI sy ny banque mondiale miara-miasa akaiky am'ireo de ireo ny teny hoe ny imposé ny FMI normal soso-kevitry ny FMI fa ianao tsisy contre proposition ko rehefa tsisy contre proposition anao de manaiky fotsiny zay le capacité de négocier tsisy eo amitsika zay zavatra zay ary tsisy eo amin'ny mpanao politika sy ny technicianina ihany koa de mahatonga atsika hoe misubira reto de mana ratsy fotsiny alohany anao ana ratsy olona jereva fiteratra aloha ny tenanao zay anao voana ratsy olona de tsisy an'izay capacité zay tsika de miteny hoe reto foana no mampahatra atsika reto foana reo tsy mampahatra atsika fa tsika tsisy capacité de négocier tsisy any force de persuasion hoe zao ny itondrasantsika an'ity zavatra ty fa faly fotsiny mahazo 1% ato de mahazo 2% ato de zay mahafaly atsika de io le problème ka iverenako am'izay hoe io sanction internationale io efa nandrasana izy io tamin'ny union africaine sy ny sadek efa nandrasana ary efa niteny mihitsy aho efa nandrasana izy io fa mila mamolavola feuille de route aingana équipe aingana afaka inégocier zany hoe tokony hitodika isika amin'ny lafiny ara-toe-karena ijerena andreo hoe mpampiasa vola ihany koa afaka hiara-iasa amin'ny hoe fanondroanantsika andreo vokatra ihany koa mba tsy toy ny teo aloha ihany ny zavatra misy raha ara-toe-karena manana fahafahana za Madagasikara zany aleo tena tsy de ihany tehitra loatra amin'ny fanohana anara-bola fa afaka mamelona ny vahoaka atao aminy amin'ny alalan'ny arena atao aminy mindrana ny ivelany tokony hitodika amin'izy tsika ozy ianao tokony hitodika amin'ny rehetra tsika rehefa ohatra teneniko fotsiny rehefa ohatra midy ny tsena européenne ohatra
tokony hitodika amin'ny tsena amerikanina atsika rehefa ohatra miodika ferme ny tsena aziatika ohatra tokony hitodika amin'ny australiana tsika zay le vision ina moa tiako tenenina amin'izay zavatra tiako tenenina amin'izay dia tsotra hitodika amin'izy tsika mitodika amin'ny rehetrarehetra ny tsenam-barotra mitodika amin'ny rehetrarehetra mieritreritra angana reo fa ny Europa dia mitodika amin'ny Madagasikara ihany mitodika amin'ny amerikana izy mitodika amin'ny Amérique du Sud izy mitodika amin'ny australiana izy mitodika amin'ny aziatika izy zay le diversité manana fahafahana atsika manana produit betsaka tsika ao Madagasikara na arenak'ambony tany zany na vokatra agricole zany fa tsika le tsenam-barotra ny tsaitsika ihany koa minegosie sy mitondra n'ireo zavatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fitondrasana azy amin'ny sehatra pirenena dia zany norme tokony manaraka norme iraisam-pifenitra iraisam-pirenena tsika tokony manana tsena iraisam-pirenena ihany koa tsika ahafahatsika manondrana n'ireny zavatra ireny dia io tsena iraisam-pirenena io dia fahafahatsika amin'ny resaka sy diplomatie économique zay ny ilazantsika tsy nanana priorité amin'ny resaka diplomatie économique tsika fa diplomatie tsika dia misubir tsika foana no misubir ny varotra n'olo l'importation balance commerciale atsika ny jerevo déficitaire depuis des années 2000 ny balance commerciale tsika déficitaire zany hoe manafaritsika noho ny manondrana nefa ny arenak'ambony tany amintsika miazakazaka ny olona mitrandraka azy makaiza daholo reny exportation an'ireny zavatra reny any ane le capacité le teneniko teo le olona mihitsy zany ny problème ao amintsika le olona hitondra sy le olona manana n'le vision ampandroso an'le firenena eo ihany no verimberina zay le teneniko teo hoe reo politiciana rehetrarehetra ao manana ndraikitra daholo zay nanana fahefana na teo amin'tio firenena io ary reo rehetra zay mbola heritreritra handray fahefana ihany koa tokony manana n'izay fomba fijery zay eo amin'ny mahakasika an'ilay fanovana ihany tiako hidirana kely eo amin'le rafi-pifidianana io ny fototry ny olana teto Madagasikara ihany koa anisany nandray anjara tamin'ny fifidianana ny antoko afima tany amin'ny taona 2024 ny olana eo amin'io rafitra io ihany koa dia olana foana ary miteraka fikorotanana rehefa fotoam-pifidianana io tokony hipetraka izy io apetraka averina ny amin'ny intérieur ve sa apetraka ihany ny rafitra toy io fa mila apetraka le hoe sokazon'olona toy izao no mipetraka ao zao eto eran'izao tontolo zao aiza moa nareo mahita seny aty Afrika ihany misy an'izany seny zany fa maninona ny États-Unis tsisy seny fa maninona ao Europa tsisy seny maninona reo firenendehibe reo tsisy seny fa maninona atsika no misy seny dia iza ny manendry an'le seny mbola décret présidentiel ihany le autonomie an'le institution amintsika mihitsy ny problème na reny administrateur civil an'ireny chef district sy ny karazany mbola baiko ny ministre ny intérieur reny mandritry ny fifidianana hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy misy indépendance zany ny administration publique anao ny asany io olombelona mihitsy ho azay fa teneniko olombelona ny olana eo amintsika eo satria rehefa manana le fahefana dia baikona daholo ny ratsa mangaika rehetra raha mbola tsy misy ny fisarahana pouvoir exécutif pouvoir judiciaire et pouvoir législatif raha mbola tsy misy ny fisaraham-bazana mihitsy ataoko hoe fisaraham-bazana mahaleo tena tanteraka tsisy fifidianana vanony zany ary tsisy administration publique vanony zany ny magistrat baikon'ny exécutif zay zava-misy ao amintsika ao amin'izao fotoana zao magistrat baikon'ny exécutif ny ratsa mangaika baikon'ny exécutif ny CNI baikon'ny exécutif ny ACC baikon'ny exécutif tsisy zavatra hoe indépendance l'institution mihitsy zany ka ina moa ny fanovana ho hitanao verenako le tamin'ny 2018 ane raha nilatsaka zay dia nanana accès amin'ny administration sasatsasany amin'ny données efa fantatra zao averiko indray nahazo ny rapport ny OIF zay organisation internationale de francophonie tamin'ny resaka audit eo analamanga eo Ambohidratrimo aza nanaovana testa nahitanao amin'ny lisy mpifidianana efa 5% ny olona atao anatin'ny lisy mpifidianana misy olana efa eo Ambohidratrimo zany analamanga vao maika any amin'ny manderana ny Madagasikara rehetrarehetra no tenenina tamin'izany fotoana zany seny
Ny tenenina amin'ny premier ministre tamin'izany fotoana zany za mihitsy nandeha tao amin'ny premier ministre niaraka amin'ny document. Ny tenenina filohan'ny ACC tamin'izany fotoana zay mangina moa izy amin'izao fa fototra angorony hafa amin'ity zavatra misy amin'ity firenena ity. No tenenina izy tamin'izany fotoana zany nomena dossier, nomena argumenté, nomena preuve tsy ny karazany. Tsy maintsy mandeha ihany ny fifidianana. Misy olona te hanolo-korotana dia hitantsika iny andeha ny fifidianana. Dia ny lama ve le firenena? Tsy lama le firenena. Tonga ta 2023 dia efa niteny mpikambana tamin'izay fotoana izay tsy hilatsaka. Satria ny antony tsy hilatsahako ina moa ny ilatsahako zavatra nitoerako tamin'ny 2018 efa nisy fiovala ve? Mbola le loi organique tamin'ny 2018 ihany ny ampiasaina tamin'ny 2023. Dikan'izany reo olona nitabataba reo dia mbola iny ihany no ilatsahana tamin'ny 2023. Dia ina moa ny ilatsahana amin'izany? Tohizako ihany le izy. Nisy niretsika C11. Rehefa nisy niretsika C11 dia ahoana? Hoe tsy manaiky ny fifidianana fa maloto io fifidianana. Reo ihany koa mbola nilatsaka député. Nanaiky ve zany reo fa lany ny Flora Joel tamin'ny 2023 ary nanaiky an'le lalàna ihany. Zay le politique politicienne. Nilatsaka député. Nandatsaka mera daholo le candidat nanohitra tamin'ny C11. Za efa niteny mihitsy mila cohérent ary nisy ao amin'ny antenimera-pirenena io ny antoko afima nilatsaka fa ozy hoe tsy mahazo milatsaka amin'ny antoko raha te hilatsaka ianao milatsa indépendant. Manao indépendant aloha satria tsy cohérent le zavatra tenenina sy zavatra ataon'le antoko sy zavatra ho ataonao. Manohatra n'le fifidianana amin'le lalàna mpifidianana antsika mila diovina. Lisy mpifidianana mila diovina. Nefa avy eo anao manaiky hilatsaka ihany. Zay le politique politicienne. Ka na inona ny circuit misy eo raha tsy misy ny indépendance d'institution ary io CENI io tsy ilana ny CENI zany. Bedgivore pour rien. Averena ministère de l'intérieur. Averinany io fa mila séparation du pouvoir. Zay ne tsisy an'izany aty Eropa ho aseny any Afrika ihany forcena asiana an'izany. Hoe zao ny resaka satria mba ho maîtrisena ankolaka le CENI. Dia ny ACC moa efa tsy tenenina raha teo. Olona tenenao amin'ny ACC dia tsy maintsy olona. Izy manendry ny filohan'ny république. Manendry ny Conseil supérieur de magistrature, CSM. CSM nefa mbola ny filohan'ny république ihany ny lehibeany. Azonareo tsara. Manendry ny antenimera-pirenena. Izy manana majorité amin'ny antenimera-pirenena. Manendry Sénat ny fitondrana dia nietreritra vetrareo misy indépendance amin'izany. Ary ny mpitsara efa tsy misy conscience mialatsiny tsy manana conscience professionnelle tsony reo. Eo amin'le hoe firafitry ilay olona mipetraka ao. Io le olona tsika amin'izao ne hatrany amin'ny président fokotany ka hatrany ambony any hatrany filohan'ny république efa tena zay le tena hoe cancer stade final. Mila cancer stade final io. Mila fanadiovana mihitsy le fanabeazana. Fanadiovana. Ina moa zavatra ny politicianao amintsika eo. Misy zavatra ne tena ny olona vao mahazo fahefanao amintsika eo dia misy zavatra. Na ny président fokotany hoa. Voninahitra, vola, tsy fanajana lalàna. Zay le zavatra misy eo. Zavatra misy eo amintsika eo. Raha miteny an'izany ataon'ny sasany hoe manohatra na karaha tsy manohatra fa ny zava-misy. Ny olona mpanao politika eo amintsika vitsivitsy ohatsy mba manana fonction hoe hitanao hoe manana maizaza. Mity ao politika ao vao manan-karena. Ao vao manao ny zavatra rehetrarehetra zao ampanankarena. Tsy manana idéologie dia za hijoroana. Zay aloha voalohany indrindra. Tsy manana idéologie hijoroana. Tsy manana ny traikefa hitondrasana na ny ministera zany na ny toerana misy azy tsy manana traikefa hitondrasana an'izany. Any ane le problème. Le olona tena problème ao amintsika eo. Zany hoe mila conscience générale mihitsy izy ity. Hoe inona moa ny fiarahamonina tiatsika joro. Fiarahamonina mandroso, firenena mandroso. Dia ny olona ao aminy tokony mazava saina sy mandroso. Fa na iza apetraka ao raha tsy olona mahitsy, manana fomba fijery vaovao, manana traikefa, tsy ho anina mihitsy io Madagasikara. Dia eo indray tsika afaka 10 taona, 20 taona dia hiverina amin'izao indray ny tanora. Fa tsy GNZ atsony izy amin'izany fa tsy haiko hoe zenina inona indray. Fa zay foana zavatra iseho amin'ilay firenena. Zay foana zavatra mampalahelo amin'ilay firenena. Eo amin'ny mahakasika an'ilay hoe politikan'ny Frantsay navaranao teo, ilay hoe midiriger an'ireo rafitra misy amina firenena afrikana izay mbola iombany vahoany.
toany Madagasikara teo izy a fa hitanao zany tokony manao hoana indray ny lahateny nataony filoha frantsay interview nataony moa zany mahakasika an'le hoe tsy mijabaka amin'ny zava-misy eto Madagasikara izy fa miantso kosa ny vahoaka malagasy hanaja ilay lalam-panorenana natsangana tamin'ny 14 logika le zavatra tenenina satria diplomasia misy zavatra azo tenenina ampahibe maso misy zavatra ankola misy zavatra tsy azo tenenina zay ny resaka diplomasia zay normal ihany koa le zavatra tenenina zay satria hitatsika ny décision ny Union africaine sy ny SADC manaraka an'izay zavatra zay hoe mila verina amin'ny ordre constitutionnel. Ny diplomatie frantsay tsy frantsay ihany hoa efa mitenena aminareo amin'izany fa ny diplomatie internationale rehetra mihitsy dia tsy maintsy hijery ny intérêt ny olona. Fantatritsika ny intérêt ny frantsay eo amintsika eo reo orinasan'ireo ny famatsim-bola ataony Madagasikara sy ny karazany via ny AFD sy ny entité hafa européenne sy ny karazany fantatritsika ny intérêt dia tsy maintsy mijery an'izay intérêt zay izy. Fa ny atsika kosa fantatritsika kosa ve ny intérêt atsika tsika vaoaka malagasy ina ny intérêt atsika dia zay le verina foana atsika ho ale miresaka le contre proposition hoe verina ordre constitutionnel ie andeha izy ty nefa ny finalité n'izy ty tsy maintsy verina amin'ny ordre constitutionnel le natitsika la sy titsika tsy maintsy isy fifidianana fa kosa amin'ny état actuel des choses ozy ny vazaha ataoko amin'ny teniny zareo mihitsy tsy afaka atao zany retour à l'ordre constitutionnel zany tsy maintsy misy rafitra apetraka vaovao ikarakara an'izany ordre constitutionnel zany zay le feuille de route teneniko teo mba hahafahantsika zany hoe tiany feuille de route mba hahafahantsika miatrika an'le routona ho avy zao zay tokony masotsika sy tokony andehanantsika aingana dia aingana indrindra amin'izao fotoana zao fa tsisy olona hijery ny intérêt atsika raha tsy tsika ihany fa raha tsy haitsika no mijery ny intérêt atsika tsy ho possible mihitsy zany zavatra. Andriamato Sergimbe Jovial filohan'ny antoko afima antoko ny fivoaran'ny malagasy tapitra sady ny fotoanantsika ny resaka tondra famakafakana maromaro manoloana ny zava-misy eto Madagasikara sy ny eo amin'ny sehatra resam-pirenena izay mifandray Madagasikara inona no azonao amin'ny tinana andreo voaresaka teo tao anatin'izay famakafakana nataonao zay ary fotoana ihany koa zao hitondrana afatra antso ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Misaotranareo tamin'ny fanasana zay voalohateniko misaotra ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ny eno any tokantrano any angambany raha fetiko amin'ny zavatra vitsivitsy ny amaranako azy voalohany indrindra ho an'ny ireo mpitondra amin'ny directeur militaire zany aoka izy ireo mba andray i sosikevitra zany hoe mpanolotsaina amin'ny lafiny rehetra zany mba hahafana miroso satria tsy ho compétent amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Aoka izy io andray mpanolotsay matianina mpanolotsaina matianina sy mpanolotsaina manana maha izy azy na eo amin'ny sehatra national zany na eo amin'ny sehatra raisam-pirenena mba hahafana zany mamolavola an'izay rafitra zay zany hoe le feuille de route le niteneniko teo le feuille de route hitondrasana feuille de route de pour la transition mba hahafana mitondra an'izay zavatra zay. Ho an'ny mpanao politika ihany koa tolom-bahoaka izy tia tolon'ny vahoaka tolon'ny tanora aoka atsika mba hifantoko amin'izay ny eritreritra sy ny saina rehetra ho afampandrosoana Madagasikara sy ho afampandrosoana an'ireo tanora reto fa tsy manao politisianina lavarehy reto tsika animba ny tanora atsika ny animba ny zanakitsika sy ny taranakitsika ny atsika efa vita mpanao politika fa aoka hifantoka ny saitsika ho afampandrosoana vraiment hoe inona ny ho avin'reto tanora reto ho an'ny fanendrena ny gouvernemanta sy ny karazany aoka tsy rosoana tsy azakazana izy io aoka apetraka aloha le rafitra tiana ho ajoro eo amin'le firenena mandritra n'le roa taona dia zay vao miantso ny teknisianina isan-karazana ary aoka consulter reo GNZ reo mba anomeny heviny izy satria tolona izy io aoka ny olona manana traikefa sy faiza manao sy olona miantoka résultat no hito amin'izany gouvernemanta zany afaka atao militaire civile izy io tsy maninona zany fa olona manana traikefa amin'ny andany na amin'ny société civile na amin'ny politisiana na amin'ny teknisiana na amin'ny rehetrarehetra amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ho isolé ny firenentsika aza mbola ampiana fahorim-bahoaka ny fahorim-bahoaka amin'izao aoka tsika hivantana hieritreritra n'izay zavatra rehetrarehetra
fa isaorana vahoaka malagasy ary mbola miondrika ami'irona moiny ainy tamin'ny tolona izay mafimafy tatoato ary ireo mbola mitsabo tena koa mankahery azy ireo fa ny tolona tsy hoe azo ny fahefana de ho tapitra ny tolona fa ny exercice du pouvoir mbola zavatra hafa zany mila traikefy zany mila fahaiza-manao zany fa dia misaotra betsaka tsikarererana amin'ny tokantrano any fantaniko farany ty sady fanovam-beloma ny antoko afimavy zany manaiky raha hoe fampiresaka filaharam-be ny amin'ny kapisata iny amin'izao fotoana zao zay aloha mifampiresaka na avy etiany mifampiresaka amin'izy ireo tsoroko aminareo zany fa komaly zao hatramin'ny roa maraina mifampiresaka tamin'izy ireo sy ny karazana zany tsy olana zany ka tsy olana zany fampiresaka fa zay tsy le olona andeha hoeny amin'ny kapisaty anao anina za tsy nanao an'izay aloha le ilahatra eny amin'ny kapisaty eny hoe andeha ilahatra eny anina tsy zay za tsy zay fa za de miresaka amin'izy ireo za aloha tsy afeniko zany de miresaka amin'izy ireo na ny manodidina an'izy ireo na izy ireo mivantana zany inona ny sosikevitra zany zavatra rehetra niteneniko anareo zany efa niteneniko an'izy ireo donc nihitra amin'ny gouvernemanta arakaraky nio voniny zay nihitra amin'ny gouvernemanta satria firenena ombolana izy io voniny zay nihitra amin'ny gouvernemanta raha ohatra ka misy an'le feuille de route niteneniko zay mazava andresena lahatra andreo ny vahoaka malagasy ekeny vahoaka malagasy le feuille de route de ekeny ny iraisam-pirenena le feuille de route andreseko lahatra sy andresena lahatra ny iraisam-pirenena